Nosokavana tamin'ny fomba ofisialy ny 9 jona 7 ny varavarana misokatra karakarainy ny boribory tamin'ny fahenina. Tonga namin'ny voninahitra ny etsika Andriamatora Zafimahefy Herinyaina, sekretera jenerala mifiadidiana ny tanàna Antananarivo sy ireo délégué ny boribory tany 5 niampy ireo talisa tsokajiny eo anivon'ny commune. Aritra 2 andro ny etsika ary ny tanjona amin'izany dia ny fampahafantarana ireo vahoaka eny fotony ny fomba fiasa sy fitantanana eo anivon'ny boribory tany, ny ampahafantatra azy amin'ny lafiny rehetra amin'ireo commune manodidina, indrindra fa ireo zavatra mampiavaka azy. Olona manodidina ny efatralina eo no kasaina ho tonga hitsidika amin'ity etsika indray mitoraka ity. Natomboka tamin'ny fitsidiana ireo trano eva isan-karazany ny etsika nandritra izany, izay ahitana ireo tolotra omeny ny boribory tamin'ny fahenina sy ireo mpiara miray ombonantoka ary ireo mpiara miasa akaiky. Trano eva 7 no afaka tsidiana eny an-toerana ka ahitana ny boribory tany fahenina manokana mazava loatra, ny CENI na ny comité électoral national indépendant, ny OTIV Tana, ny top réseau, ny DGI, direction générale de l'impôt, ny Orange Madagascar, ny trano eva maneo ireo fotodrafitrasa efa misy ary mila fanamboarana eo anatin'ireo fokotany raika amin'ny 30. Eo ihany koa ny sapeur pompier, ny GRC, gestion de risque et catastrophe, ny IMV, projet AULNA, eo ihany koa ny agriculture urbaine, NOSPES Antananarivo, ny Amétis, agence malgache d'édition des titres et timbres sécurisés, ny Kopakambohy Manarina, ahitana an'ireo apampiadekola miaraka amin'ireo arbitre manara-penitra, ny Fimpia, ny fiombonan'ny pikabary anateroka, tazana atao ihany koa ny ZAMI, zanak'Ambo Manarina miarady, ny AUE, association des usagers d'eau n'Ambo Manarina, ny IMCA ary ny RF2, rafitra fidiovana sy fanadiovana. Mifandrindra amin'ireo rehetra ireo ny fifaninanana eo amin'ny fanatanjahantena samihafa toy ny baskety ho an'ny sokazy lahy sy vavy, ny fifaninanana tsikonina ho an'ny ankizy, ny fifaninanana hatsaram-bika sy antsara-tarehy. Ho an'ny sabotsy 17 jona amin'ny 7 maraina kosa dia isy ny fifaninanana azakazaka miainga eny ambody volokely hatreny Anoso, misy ny boribory tany fahenina. Anolotra loka ho an'ireo 3 voalohany kosa ny Orange Madagascar izay mpiara-miasa akaiky amin'ny boribory tany sady mpanohana ofisialy ny etsika. Nisy ihany koa ny fanolorana koveta ho an'ny mpanasa lamba eny amin'ny fokotany araka amin'ny fampanantenana ny Mendramatoa ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra Lalora Valomanana nandritra ny nandalovany teny an-toerana. Araka ny nambarany sekretera jenerala mifiadidianan'ny commune dia ilaina ny etsika toy izao mba tsy hatopotra amin'ny ono ny vahoaka ary tokony alainy boribory tany tahaka izany etsika izany. Ka miantso ireo mponina ny tenany misolo tena ny ben'ny tanàna mba ho avy hitsidika ny etsika mba anamorana ny fahafantarana ireo tolotra sy asa iandreketan'ny commune. Mitondra ny teny fisaorana ny délégué ny boribory tany fahenina Andriamananjesika Feizoro.